vahoaka malagasy mitohy an-trano ny tolona ho an'ny fampanjakana ny famarinany eto Madagasikara. Etsika fotsy iarahana amin'ny collectif des candidats eny amin'ny Coliseum ny asabotsy 7 oktobra ho avy izao manomboka amin'ny 12 maraina fotoam-pivavahana lehibe hitondrantsika mbavaka izao tolona izao sy ho fangataha-pitahiana ho an'ny firenena malagasy. Izy sy ny tapitra sy fanambarana ataon'ireo candidat izay afanainy ny tarika maleo. FSI Miza Liana Prensio Tselatra Rakiki sy artista maro hafa mifoazy isika ary malagasy tongava maro ary fa dia ifanotrona sy fanohana tokoa isika eny amin'ny Coliseum ny asabotsy 7 oktobra tontolo andro manaova akanjo fotsy entony sora-bavety ahofaofao ny saina pirenena ny marina tsy mba maty.